Ajantsika hoe ny pejy politika fa tontolo hafa tanteraka kosa izany indray hoe anizantsika ny vaovao antsika. Tokantranon'olona iray indray no nahatratrarana tao Lapatiny fa 14 ny volana janoary lasa teo tao Imeritsy Atosika. Hafakely ity alatra ity satria dia nitolam-balon'ireo fianakaviana ihany no nangalariny noho ny tsy fananam-bola. Tao Lapaty 15 kilômetro tratra tao amin'ny tokantranon'olona tao Imeritsy Atosika ny 14 janoary lasa teo. Nampiavaka ity trango ity dia ny fasan-drazany ihany no nivakiny ka tolandava 14 no azony tamin'izany. Ny sabotsy 20 desambra ny voalaza fa namakiny izany fasan-drazana izany. Olona 4 voaroroy tompon'antoka tamin'izao fangalarana tao Lapaty izao ka tompo-pasana avokoa izy ireo rehetr'ireo. Baraminina no fitaovana nentina namoahana amin'ny fasana ary lamina kosa ny nandro vitana ny lambapaty. Kita ini di khusus ya berjalan di sudah cara sudah itu sama ini sunnah sama Arak'izany nisy fananam-bola nolazain'izy ireto fa antony nangalarana ireto tao Lapaty ireto, tao Lambano ny dadabeny sy ny reniny ihany ireto nangalariny ireto.